sosialy Nahazo fanohanana avy amin'ny tanora Hvm ireo zokiolona tsy amin'ny fokontany Marohoho Manakambahiny satria tsika ao anatin'ny vanim-potoanan'ny ririnina dia fitafy mafana toy ny bodofotsy sy ny sakafo no nozaraina ho azy ireo. Tato anatin'ny andro vitsivitsy izao miamiry ny atsika ary matetika azy izany no arahany herika isika raha teo mbola ao anatin'ny vanim-potoanan'ny ririnina tanteraka mitondra faisana araka izany ireo vahoaka sahirana indrindra ireo be antitra sy ireo zokiolona. Ho fitsinjovana azy ireo indrindra dia nitondra izay voatsirambiny tanana ny avy ao amin'ny tanora Hvm ny teny amin'ny fokontany Marohoho Manakambahiny sy ny manodidina no nitondran'izy ireo izany fanampin'izany omaly. Be antra manodidina ny zato teny Marohoho no nisitraka ireo vary sy ronono ary bodofotsy nentin'izy ireo tamin'izany. Tsy madanono reto zokiolona ireto araka izany ny nisaotra ireo tanora Hvm ireo tamin'izao fanampiana no entin'izy ireo izany. Aratsevina tsy vao zao no nidina antsihatra nijery sosialy madinika tahaka izao ny tanora Hvm fa efa etsika fanaon'izy ireo ny manampy ny sahirana sy mitondra ny anjara-pireken'izy ireo amin'ny fiarahamonina. Efa nisy ohatra ny fidinana amin'ny andro alina ny zara bodofotsy ho an'ireo tsy malakelofana niarahana tamin'ny mpiara-miasa amin'ny vadin'ny filoham-pirenena teo ihany koa ny fikarakarana ny didy poitra Hvm Be sy ny maro hafa. Mialohan'ny teny isarahantsika tompona sy tompoko vavy amin'ny ity takarivan'ny alarobia ity dia apatsahivina ianao fa ho amin'ny rapitso no amoahana indray ny gazety soa ao anatin'ny gazety Midi Madagasikara no ahitantsika izay gazety soa izay ho amin'ny rampitso efa ela ihany koa no nahafantarantsika an'izany dia aza adiny maka ny anjara gazetinao ary amin'izay rampitso izay atretiny koa tompona sy tompoko vavy ny vaovao antsika ary dia ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany amin'ny fanomey fotoana eto indray tsika ho amin'ny andron'ny rampitso makasitraka.